Aoka hiara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay manome an'izao fotoana izao ho fanokafana ny komity nasionaly ny firaisany fifoazana loterana. Misaotra anao zahay no ny asany fananao masina nandritry ny 100 taona mahery tamin'ny alalan'ny fifoazana teto Madagasikara. Misaotra anao zahay fa izany fananao masina izany izay efa niasa hatramin'ny taloha sy ankehitriny dia mbola ampiasainao handresy ny aizina na eo amin'ny fiainanay tsirairay, na eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao, na eo amin'ny fiainan'ny firenena malagasy. Mangataka anao zahay mitenena ka aza mangina, miasaka aza mitsahatra mba handresy ny herin'ny ota rehetra, handresy ny fahamazinana rehetra, ary tondra ny fahazavana feno, hanolotra fiadanana marina, ampitoetra sy hamafiorina ny fanjakanao ety an-tany sy any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ry fiangonana malala faly miarahaba ny eto Ambatovinaky renivohitry ny fileovana sady renivohitry ny synodam-paritany Antananarivo amin'izao fandraisana ny komity nasionaly ny firaisan'ny fifoazana izao, ka ahazoana mamangy ny firaisan'ny fifoazana arak'izay mahasampana nasionaly azy, sy ahazoana mamangy ny synodam-paritany Antananarivo sy ity renivohitry ny fileovana Ambatovinaky ity amin'izao fanokafana ny komity nasionaly ny fifilina izao. Ny tenin'Andriamanitra izay nalaina fotoriana amin'ity maraina ity dia ny Isaia 40:1 ka hatramin'ny 7. Izany dia tsy hafa fa fanokafana ny varavarana amin'izay ibanjinana ny fianarana izay hatao eto mandritra ny 3 andro, talata, alarobia, lakamisy, izay hanolorana ny fampianarana ny ampahany amin'ny bokin'ny Isaia. Ny bokin'ny Isaia izay misy ny teny faneva ho an'ny zaikabe nasionaly ny firaisan'ny fifoazana izay hatao any Antsiranana amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 Aogositra 2020. Isaia 40:80 ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Isaia 40:80 andininy 1 ka hatramin'ny 7, vakina toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehova efa niposaka aminao. Fa indro ny aizona manarina ny tany, ary ny Ezipito manarina ny firenena, fa aminao kosa no iposahan'i Jehova, ary aminao no isehon'ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany ny fiposahanao. Reray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.
rehefa niantso ahy ny tonia nasionaly ny fifily ka manome anjara amin'ny fanokafana ity fivorian'ny komite nasionaly ity sy manome anjara azoana mampianatra ny boky ny Isaia mandritra ny 3 andro dia nanome malalaka ahy hifidy ny perikopa izay kotoriana ary eo amin'ny fandiniana ny boky ny Isaia amin'izay azoana mampianatra azy dia nanapa-kevitra haka ity Isaia 40 ity kotoriana amin'izao maraina izao amin'ity fanokafana ity. Raha atao indray mijery foy lalovana vetivety dia olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, tena olom-boafidin'Andriamanitra ny Israely, sady masina no malala eo anatrehan'Andriamanitra ny fiangonana na ny tamin'ny andron'ny Israely na ny fiangonana izay naory ny fanamasina tamin'ny Pentekosta voalohany. Fa ny fiainana izay niainan'ny Israely na ho an'ny Israely avaratra na ho an'ny firenen'i Joda dia samy nahitana miariary ny fiodinana tamin'Andriamanitra ny herin'ny ota ka Israely avaratra voababy, ny firenen'i Joda tafiditra amin'ny fanompoan-tsampy. Ireo raha lazaina tsotra dia tsy ahitana taratra ny maha olon'Andriamanitra azy, ny mahafananan'Andriamanitra ny fiangonana, ary tsy ahitana taratra ny asan'ny fananan'Andriamanitra izay mitondra sy mamelona ny fiangonana. Izany no lazainy andininy 2 hoe indro ny aizana manarina ny tany ary ny aiza-pito manarina ny firenena. Saron'ny ota, babon'ny ota, voasarika amin'ny fanompoan-tsampy na dia ny olon'Andriamanitra aza, na dia ny fiangonana aza. Ary ho hitantsika mandritra ireo andro mifanesy fa tsy mora ny vokatra izany fiodinana amin'Andriamanitra izany, tsy mora ny vokatra izany fiainana ny ota izany. Na izany azy dia miverimberina amin'ity faminaniana Isaia ity, indrindra amin'ny toko 70 hatramin'ny andininy hatramin'ny toko 550, ny fampanantenana lehibe ataon'Andriamanitra sy ny asa lehibe
ataony amin'ny alalan'ny mpanompony Jehova na izay lazainy voambolana teknika hoe Ebed Yahvé. Fa ny fisiany Ebed Yahvé na ilay mpanompony Jehova dia fanavotana feno ho an'ny Israely manontolo. Ny nanatsoary na andraisana hafatra avy amin'ity Isaia 40 ity dia izy maneho ny tampony sy ny asarobidiny teny sy asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ka na dia mangeja sy mamatotra aza ny ota ny asan'Andriamanitra, ny asan'ny fanahin'Andriamanitra tena mamono sy mamelona, tena manafaka. Ary dia izany no ambaran'ity faminaniana ity, ilaza ny fahatanterahany famonjena ho an'ny sisa. Manana toerana lehibe amin'ity bokin'i Isaia ity ny fisian'ireo olombitsy nantsoina hoe sisa, fa nitondra fitahiana ho an'ny maro. Ary zany ny antsoavo izay atao eto hoe mitsangana, miazava, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahary Jehova efa miposaka aminao. Fa aminao kosa ny posahan'i Jehova, ary aminao no isehon'ny voninahary, hanondroana ireo olombitsy lazaina hoe sisa, mandray ny teny sy ny asan'Andriamanitra, fa mitondra fitahiana ho an'ny maro. Eny, nitondra fanafahana ho an'ny babo. Eny, nanaisitra tamin'ny fanompoan-tsampy mba hiverenana amin'Andriamanitra velona. Fa raha ity aizina manarina ny tany ity dia efa ambarany Genesis 1, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Aizina no tambonin'ny lalina, fa tonga ny fanahin'Andriamanitra, ary ny filazany jaona azy amin'ny jaona 1 dia tsy hafa fa Jesosy tenany no ilay teny mazava nampisy izao tontolo izao. Izany no ambara amin'izao Isaia 40 izao, mampiariary sy mampisongadina ny teny sy ny asan'i Jesosy, izay mitondra ny fahazavana ao amin'ny aizina, mitondra ny fiaina ao amin'ny fahafatesana, manafaka ny babo, manasitrana ny marary, mamerina izay nanompo sampy hanompo an'Andriamanitra velona. Fa izany asan'Andriamanitra iteneniny ny fanahin'Andriamanitra sy tamin'ny famoronana araka ny lazainy Genesis ihany, tsy amin'ny famonjena arak'izay lazany Isaia 40 azy eto zao ihany,
fa efa nataon'Andriamanitra koa teto amin'ny firenentsika na tamin'ny alalan'ny nidiran'ny misionery 200 taona izao no nahatongavan'ny misionery avy amin'ny LMS 50 taona izao no nahatongavan'ny misionery avy amin'ny NMS 30 taona izao no nahatongavan'ny misionery avy amin'ny Amerikana. Nitondra ny tenin'Andriamanitra, ny asan'ny fanahin'Andriamanitra hanala ny rakotry ny aizina tamin'ny fanompoan-tsampy teto Madagasikara. Fa na dia efa niasa fotoana lava teto aza ireo misionery ireo, dia mbola ny fean'i Madagasikara ny fanompoan-tsampy famadiana raha ho an'ny eto anivon-tany. Fa tsy misy valaka amin'izany ny fiankofana amin'ny razana izay atao amin'ny lafivaliny nosy. Tsy vitsy ireo andriamanikafa no tompoina teto ny firenena, fa mbola asan'ny fanahin'Andriamanitra no nampisy ny atao hoe fifoazam-panahy, nananganany an'i Dada Rainsolamo, ananatsika ny toby lehibe Sotanany, nampitenenany an'i Mama Bera Velonjanahary, ananatsika ny toby lehibe Manolotrolo, ary ny arahany maro amintsika ny aina tamin'ny Mama Volahavana Germaine. Tsy mbola nadonoana ny asan'Andriamanitra tamin'ny pastora Rakotodrano Daniel. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao. Ireo no antom-pisian'ny fifoazana namakivaky ny 20 taona maneho ny asan'Andriamanitra tsy mitsahatra eto amin'ny firenena. Milaza miara-mahita nefa aoriava fa marina tsara koa izay lazain'i Isaia fa ino ny aizina manarona ny tany ary aiza-pito manarona ny firenena. Mihena angamba ny fanompoan-tsampy nentim-paharaza, satria mitombo isan'andro isan'alina izay natao batisa ka tonga kristiana. Raha miaina izy ny hoe mifady ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra ka mino n'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina arak'izay ataon'ny fiangonan'Andriamanitra, dia mihena ny fanompoan-tsampy nentim-paharaza. Indrisy mitombo isan'andro isan'alina ny fanompoan-tsampy moderna. Indro ny aizina manarina ny tany fa sady misy fanompoan-tsampy nentim-paharazana no misy fanompoan-tsampy moderna. Aiza-pito manarona ny firenena fa mitombo isan'andro isan'alina ny tsy fandriam-pahalemana.
tany hoany dia vita ny alatra koa alabotry amin'izao dia tonga amin'ny halatra vaventy tsy ny famakiana banky no resahako fa ny halatra ambony latabatra. Mitombo izay tsy izy ny tsifan-dry-pahalema ka tsy andro tsy alina tsy atsatsy atanàna fa naiza naroviana dia misy fandripahana aina toy ny tsy misy vidiny. Ino ny aizana manarina ny tany ary ny aiza-pito manarina ny firenena. Mitombo isan'andro isan'alina ny hery ny fahantrana ka tsy mahagaga raha mila ifampihinana velona isika. Ny loharanom-baovao ampitain'ny banky iraisam-pirenena dia milaza fa raha tsy misy fiovana dia Madagasikara no voalohany amin'ny fahantrana eran-tany manomboka amin'ny Jolay 2020. Aminao kosa no iposahan'i Jehova ary aminao no iposahan'ny voninahitra. Na dia mandrakotra ny firenena manontolo ny fahalovana, ny halatra, ny vonon'olona, ny fahantrana, ny fanompontsampy isan-karazany. Toy izay ny asan'ny fanan'Andriamanitra arak'izay lazainy Genesis toko voalohany, misy mazava tonga ao amin'ny maizina. Arak'izay lazainy Isaia toko 40, misy mazava tonga ao amin'ny maizina. Arak'izay lazainy Jaona toko 9, Jesosy fahazavany izao tontolo izao. Arak'izay lazainy Efesianina toko 5, ny fiangonana antsoina hitondra ny fahazavany Kristy. Misy olona vitsy antsoin'Andriamanitra hitondra ny fahazavana eto amin'ny tany feno aiza. Sanatria ve manana anarana velona kanjo Matiana ny zanaky ny fifoazana? Sanatria n'izany. Sanatria ve fomba sy fanao fa tsy manana fahavelomana marina entiny ten'Andriamanitra marina ny tsirairay amintsika ka mamela ny aizina hamotika ny firenena? Jesosy lay teo hatrizay eto ankehitriny ary eo amin'ny ho avy, arak'izay lazainy mpanoratra ny Hebreo azy hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Hoy izy araky ny filazany tsaran'izao no nivakitsika teo: izaho sy ny ray. Ny Andriamanitra telo zay ray zay tompontsika dia miasa ary mampiasa ny mino mandray izany fahazavana izany hitondra fanazavana eto anivon'ny fiangonana sy ny firenena. Nanokatra fiangonana Loterana Malagasy ao amin'ny fokotany Antanety Betovala amin'ny tanàna anankiray hoe Ambonizina izahay omaly. Dia ny kabary ny chef fokotany
ka nilaza mazava hoe arakaraka ny hitomboany isan'ny fiangonana, arakaraka ny hitomboany isan'ny natao batisa no mampitombo ny faharatsiana eto Madagasikara. Mampieritreritra lalina zany. Manana anaranao velona kanjo mampiany ve? Sa mitondra ny fahazavana marina, mitondra fiainana marina, mandresy ny aizana tokoa, mandresy ny fahafatesana, ny fahalovana, ny fahantrana, vonon'olona, halatra, fanompotsamy ny endriny samihafa. Avelanao hanjina ve ny fanahy masin'Andriamanitra, sa mbola mahazo miasa feno eto anivon'ny fifoazana? Manety tadiny ve sa mandre ny filazantsara velona, miaina ny fahazavany Kristy ka mitondra sy mizara fiainana ho an'izay rehetra maty koa? Antsoavy zay ataony tenin'Andriamanitra amin'ny faminaniana nampitondraina ny Isaia zany, mba hatonga ny tsiraray amintsika hiaina izay lazainy Jesosy hoe ianareo no fanasy ny tany, ianareo ny fahazavany izao tontolo izao. Enganie, tsy ho fanasina matsatso, tsy ho jiro misarona na atao any ambany vata famarina, fa hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fananana ny firaisan'ny fifoazana Luterana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanakary fanamasina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Mitsangana akaray sy ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.